Tsy naneritreritra hoe ho faty rapiste zanaka ity fa raha hoe fantatra ho faty rapiste dia aleony hoe maty taty an-tranonay. Malahelo ny fo amin'ny mareny satria zanaka tena zanaka tsy fona ny lasa. Atomboko amin'ny fitantarana hoe inona zany ny tena nahazo any Eloanina. Hatramin'ny voalohany moa zany voateraka Eloanina dia nanomboka efa mavomavo, voateraka izy dia efa mavomavo. Nandeha pédiatre izay dia ny conseiller-ny pédiatre taminay hoe avoaka masoandro izy isaky ny amin'ny 10 dia abridanay izy dia avoakanay masoandro. Nanomboka enim-bolana Eloanina nanomboka ny sakafo dia efa gaga ihany ny tena satria vao misakafo izy dia tena hita be hoe gourmand be mihitsy. Nahita daholo moa zany hoe bolangina kely le zaza dia faly ny tena zany hoe bolangina le zaza, gourmand le zaza dia namena ny sakafo. Nanomboka niditra nianatra zany Eloanina ny 5 janvier dia tany am-pianarana izy nianatra teo amin'ny 4 jours teo fotsiny dia nanomboka nisy hafanana amin'izay le zaza. Zay moa zany nieritreritra satria nisy an'le jaunisy izy dia nieritreritra hoe tazovony satria tena hoe mitovy sy tanteraka amin'ny tazovony le zavatra nahazo anazy. Tonga ny lundi nanao échographie zay dia hita tany ary fa nisy malformation kystique des voies biliaires Eloanina. Nazavainy tao amin'ilay échographie anay moa zany hoe ty zavatra mahazo an'le zaza ty mila fandidiana. Tonga dia miditra hôpitaly zao dia zao nareo ozy izy satria ny misy hoe lipasémie zay ny Eloanina tonga dia ambony be. Raha tokony 60 ny normal ny Eloanina tonga dia 804 vao nanomboka nanao an'ilay analyse zay. Teo zany dia ozy izy professeur hoe aleo ty zaza ty afindra ny Ambohimeandra ozy izy satria ny spécialité anay resaka chirurgie fa ny any Ambohimeandra no spécialiste en pédiatrie. Dia nandeha ambulance zay tonga tany dia nisy docteur nandray anay tany. Tamin'ny voalohany tena tsara fikarakarana be mihitsy le zaza. Fa rehefa nandeha ny fotoana, tsy haiko hoe leo ve zareo sa manino. Fa nampanao analyse zao dia tonga avy any niaraka amin'ny valina analyse avy any Faratoa, Institut Pasteur. Nampiseho an'le valina analyse an'le docteur nijery an'le valina analyse dia nisento. Ozy izy. Tena adalako mihitsy aneny nandray anareo tato izy fa niasako ato rehefa mila tsy ho vitako izy. Nanao analyse na hémoculture zay tany. Ina dikan'ilay analyse dia hoe tsy mety amin'le zaza ty fanafody anankiroa tamin'izay amikasine na ceftrix nampiasainy Eloanina. Dia hoe manomboka eto ajanona ny ceftrix fa amikasine fotsiny sisa no ampiasaintsika. Amin'ny alina amin'izay anindrona le infirmière tsy haiko hoe stagiaire vereny sa efa infirmière andeha anindrona ry zareo dia ozy izy inona zany ho ny andeha hotsondro aminareo. Anindrona ceftrix zay ozy izy dia andana aloha anontany ny docteur fa efa mivalina analyse na hémoculture an'io dia tsy mety amin'le ceftrix. Na ny sécurité, agent de sécurité ao amin'ny vavahady ary za amin'ny 6 alina andeha anatitra valina analyse nalainy tany Avaradoa tsy nampidirindry zareo. Vadiko rery no ao amin'ny salina misy anay zany hoe tsy afaka hiala ao satria le zaza tsy matory zany korotan'ny sécurité teo hoe tsy rahanay zay mararinao any fa ny asanay no ataonay. Nisy voavy énergie centrale Eloanina teto amin'ny tendany teto nandefasana an'le sérum solon-tsakafo dia nangataka vao tonga hoe mba soloina le pansement efa 3 jours zay tsy nisolo mihitsy. Tsisy nanolo mihitsy le pansement fa zareniny ihany no miezaka manolo an'le pansement tao. Dia 10 jours moa zay tany dia niverina tany amin'ny HJR amin'izay satria niafana le hafanany Eloanina hoe raha vao miafana plus de 48 heures io dia miverina amin'izay dia niverina tany amin'ny HJR zay. Dia nasain'ny professeur anody amin'izay zay avy eo satria verina natao indray ny analyse na lipase dia nidina le izy dia hoe dia mody amin'izay nareo ozy izy fa manaraka ny traitement reto any an-trano fa efa stable le ry fa andrasantsika angatsiatsika tsara dia dans 2 mois nareo miverina ataony opération an'le ry. Dia ok dia izy par semaine zay asainy mandeha tous les mercredis manao contrôle any amin'ny hôpitaly. Fin février amin'izay zany niteny professeur hoe tsy makaty intsony nareo fa efa ça va be Eloanina ozy izy fa tia ny datina opération anareo dia nameny datina opération 15 avril. Tsy naninona mihitsy Eloanina pendant tout ce temps tena zaza salama be. Tsy haiko hoe raha hitanareo ny publication anesy ny dadany
tena hoe reny misy vidéo reny misy sary alefa tena hoe zaza salama tsy naninona mihitsy eloany. Tonga ny 13 avril mbola nandeha tany amin'ny professeur nakalistana fanafody hoe ho ampiasaina liany amin'ny bloc. Maraina mbola nanontany professeur nanahoana eloanina any ansava tsara izy ao asalama tsara. Ariva eloanina tampotampoka teo dia namay be indray 39 ny température. Tonga dia niteny an-dadany hoe ndao entina hôpitaly direct dia nentina tany tonga dia niditra hôpitaly zay. Dia hoe tsy afaka opéré ny ty zazy ty satria mbola mamay be fa mila stable tsara ny températureny. Latsinainy, talata, larobia tsisy hafanana mihitsy eloanina. Dia zay zany efa nieritreritra hoe tokony atao amin'izay zany le opération satria niteny zareo tany voalohany hoe vao midina le hafanana dia ho ataontsika le opération. Zavatra nitenen'ny zareo anay hoe mbola miandry fa mbola ikondoha kely zay sy ny ao amin'ny réanimation sy ny pédiatrie hoe afaka atao ve le izy sa ahoana. Dia taloha zany isan'andro misy visite foana tonga eo foana professeur mandray anay hoe manahoana le zaza. Fa tamin'le 2e semaine nijiranay hôpitaly amin'izay tena hoe rara be izy vao mandalo zany. Dia lakamisy talohan'ny nalasana eloanina zany nifantatra hoe candida parapsylosis eloanina. Inona le candida parapsylosis? Zareo moa zany tsy nanazava taminay hoe inona le izy. Rehefa natao recherche resaka microbe champignon tafiditra anaty rano tena mahatonga an'le parapsylosis. Dia le champignon tafiditra anaty rano io inona no nahatonga an'le izy tafiditra tany ozy izy nareo? Nisy voie veineuse centrale nampidirina teto amin'ny tenda eloanina tamin'ny janvier. Iny voie veineuse centrale iny nahatonga an'le microbe tafiditra tao anaty rano eloanina. Raha olona sanatria voan'ny cancer ohatra misy problème anaty rà dia atao dialyse dia atao chimio plutôt. Dia nefany tamin'ny anay tena hoe tsisy réaction zany hoe zay fotsiny dia zay. Nidra tao amin'ny réanimation zay aloha dia salle anankiray mitokana zay no nomenanay. Dia efa mba velom-panantenana zany hoe izy rery ny ato. Satria professeur zay tokony handidy azy mihitsy ny teny hoe tsy mahazo mitambatra amin'ny olon-kafa ty mba iarovana azy amin'ny bakteria. Dia andanonareo manao radio sy écho. Vita ny radio sy écho dia hoe mila tambatra atsy nareo. Nangataka izay, tsy salle payante fe. Tsy misy ozy zareo fa misy bakteria daholo ny salle payante ato. Manahoana zany ao amin'ny virus dia ozy izy le infirmière hoe virus tsy maintsy misy foana fa mila mitandrina manao cache-bouche dia mitondra gel désinfectant. Dia zany zavatra zany ho anay le salama tsara fa ahoana zany le zaza marary. Ohatrinona hoa le bouteille d'oxygène rey satria ary aminay ary ambony ary amin'ny 3e étage ary aéré kokoa raha miaraka amin'ity any izy mahazo aina kokoa au lieu de ato amin'ity trano mihiboka be miaraka amin'ny olona marary anankitelo ity. Lafo be io zandry ozy le brancardier. Ohatrinona le lafo be fa vidinay rehefa zay mahatsara ny zanakay. Lafo be le sisy zany sady mora lany kely naveriny le ry tao amin'le salle. Olona anankitelo ny tao. Ny olona anankiray voalohany rangahy efa somary nahazo azo taona zay. Ny faharoa ramatoa andeha hodidiana. Ny fahatelo olona accidenté. Ary olona accidenté io tenen'le olona nandona anazy tamin'ny tomobile hoe potika 90% poumon an'ity olona ity. Fa misy microbe be ny vatany. Tai be zany ato fa tena microbe tsy microbe zany ny rahantsika miaina ato. Tonga eo amin'le place le ametrahany le fandriana tena hoe maloto. Le hygiène tena zéro amin'ny hôpitaly Gera, zéro boribory. Posy fe maloto ery amin'ny sisiny ery tsy haiko hoe rasa tay sa many. Paradravina no pansement tsipitsipy eo amin'ny carreau eo fotsiny. Ho afindreo zay. Jereo vo ankibon'ity zazy ity fa ohatra mibontsina ny ankibon'le zazy. Za koa ary mbokaga ozy izy le infirmière fa tany ambony io ny tsapaiko tsy nanao ohatran'izao fa mbola malemilemy be. Ny radio no nahitana hoe misy fay kely ozy izy zay ny teneny hoe fay kely ny poumon an'le zaza. Zany hoe niatakeny le virus zany. Nanomboka teo tompoko izay tao amin'ny réanimation tsisy nijery le zaza. Mandra-parain'ny andro. Masinana réanimation manenemy mandra-parain'ny andro. Tsy natory le zaza na 1 minute amonjy ary. Déshydraté tanteraka satria lelany avoakany tena efa maina tanteraka ohatrany somon reny mihitsy. Azafady ahoana kay momba n'ity zazy ity fa tena tsisy docteur anjery ane zay. Miandry ny passation anay ozy izy. Tonga ny felanainan'le zaza iny izy
telopolo mianadahy, roapolo mianadahy hoe hialanenina. Natsony zareo mitokana zay avy hoe efa niadytsika ozy izy a fa tsy resy le microbe atao anatin'le zaza. Tiako anontaniana zany hoe inona le ady nataonareo nandrindry ny alina hoe niantso anareo nandrindry ny alina hoe miakatra be ny température le zaza, déshydraté le zaza, tsisy tonga nareo na anankiray ary. Tsy nate manko izay mivatsy tany amin'ny hôpitaly. Inona le nety nataonareo tamin'ny fikarakarana le zaza efa maty le zaza zay nareo vao mody tonga avy miaraka amin'ny machine be dia be réanimé an'le zaza. Malahelo ny fo amin'ny mahareny. Tsy naneritreritry zay ho faty-rapiste zanakay ty. Fa raha hoe fantatra ho faty-rapiste dia aleonay maty taty an-tranonay. Natao amin'ny morgue ary mbola combat be koa naka ny razany tao. Andeha pipia ozy le responsable amin'ny morgue ao. Pipia adiny telo le ry tany. Raha misy mpiasa amin'ny fahasalamana ato, ohatry ny ahoana kay ny fonctionnement anareo, ohatry ny ahoana ny organisation anareo ao fa tena mahonena mampalahelo any anaty réanimation nareo nefa tsisy mijery. Maninona kay any ambony any amin'ny pédiatrie tsisy réanimation fa maninona tsy maintsy midina ry amin'ny olon-dehibe ny zazakely rehefa marary. Dia hoe mba fidy fidio le dossier rehefa manao sélection de dossier amina mpianatra mpitsabo mba jerena hoe olona tena manana vocation ve le olona andeha hitsabo fa tsotra ny docteur tany ambony miandra ohatra docteur na le ao amin'ny AGR ao amin'ny réanimation le niteny hoe ny bactérie tsy maintsy misy fa tena tsipoko ministère amin'ny fahasalamana mba manaovy nareo descente amin'ireny hôpitaly reny rehefa arivariva ny andro ka miantso olona hoe hijery le zanaka ao na hoe olona marary ao manao Facebook ny ataon'ny docteur mpianatra anareo mba jereo ministère amin'ny fahasalamana tena mba miangavy anareo mba jereo dia mitandreminareo ray aman-dreny mananjanaka fa 2 miditra AGR sy hôpital des enfants Ambohimiandra. Eny ary fa noentinay amaranina anazy dia tianay manamarika fa tsy ny aretina izay nahazo any Eloana izay tokony handidiana azy loatra no nahafaty anazy fa no nitandrevaka natao mpitsabo nanomboka tany Ambohimiandra ka hatao amin'ny réanimation AGR. Ny antony ilazako an'izay dia tsotra. Nasiana VVC Eloana teo amin'ny tenda ny Voie Avenue Centrale izay efa iarahany zareo mpitsabo mahalala fa saropady io zavatra eo amin'ny bakteria sy ny sisa maharitra ray volana teo nametrahana le izy dia vokatra io zavatra io nidira le champignon tamin'ny rahany Eloana izay nikasika amin'ny poumon izay hita tamin'ny radio ka anisan'ny tarika amin'ny fahafatesany indrindra moa no nampiarahana azy tamin'ny olona tao amin'ny réanimation na dia efa nandrara ary izahay hoe tenin'ny professeur izay mandray anazy hoe tsy mety mitambatra amin'ny olona ity fa dia nasisika ry zareo niaraka tamin'ny olona nisy microbe sy ny tariny izahay ka vetivety kely no paritan'le microbe atao anaty rany Eloana kasika amin'ny poumon nasepotra anazy ary nalasa anazy ny 26 avril tamin'ny 7 orany sasany lasa teo. Raha ohatra manko hoe mpitsabo tsy ampy zany mba raha mahita eo hoe io fa sahirana amin'ny marary anankiray ary fa ny zavatra hitanay maso nefa mifanohatra tanteraka amin'izany ampy le dokotera atao fa ny zavatra hitanay maso ry zareo anaty salina ny zareo milalao telefona mifampiresaka tsy haiko loatra aloha hoe misy asa manokana atao ve anatin'le telefona ambony noho ny ain'olona. Na dia teo zany rehetrarehetra zany dia tsy indrina manokana tsy adinonay ny maneho fisaorana fankasitrahana any professeur Francis Hunalda sy ny ekipany ao amin'ny chirurgie viscérale infantile 3e étage ny AGR izay nandray an-tanana anay nanaiky ny karakaranay sy nanao suivi anay teny foana. Nanao zay nety moa zareo tao amin'ny 3e étage fa rehefa tena tafidina tao amin'ny réanimation zay dia tao no tena nahatonga ny fahafatesany Eloana dia misaotra be dia be any professeur Francis Hunalda sy ny ekipany ao.